Nanomboka ny taona 1970 no namorokira Andriamatora Andrianaivo Bruno na fantatra ny rehetra amin'ny anarana enti-miantsehatra hoe Barivola. Ny taona 1970 nefa no raisy no taona ofisialy nanomboana naparitaka ity tanentanàna ity. Fantatra ary fa ankalaza ny 570 taona namoronana ny hira izy amin'ity taona ity. Fankalazana izay irahany amin'ny atonkopira avy ao amin'ny CFF FPVM Taninanandrano Ampandrana. Ka ny alahady 9 febroary 2020 avy izao no fotoana be entina nataterahana izany ao amin'ny fiangonana FPVM Taninanandrano ihany. Marihana fa ny hira noforon'ny Barjona no vitesin'ireo tanora CFF mandritra io fotoana io. Fanazavana. Telopolo taona ny namorona an'izao ray aman-dreny ato izao hira teto anivon'ny chorale foibe FPVM na ny CFF. Izy ny fitokeranay Barivola no ahafantarany rehetra azy amin'ny mpanakanto azy satria mpanakanto daholo io na ara-pilazantsara na araka ny eritreretantsika azy fa ara-pilazantsara resahana eto dia zay no iantsona azy fa Randrianaivo Bruno no tena anarana. Ny nahatonga ny famorona-kira moa zany dia tampikambana tao amin'ny mafita amin'izany fotoana tany amin'ny 20 ny Dramafy 20 dia niditra kelikely tao dia laspa Sasa pasteur Sasa izy amin'izao dia efa lasa izy satria za moa zany tena nampindana mafy mihitsy dia nefa ny hitako tena hoe nisy hena be mihitsy fiarahana tao tamin'izany dia efa lasa pasteur Sasa dia tena nalahelo dia rehefa nalahelo dia nangataka tamin'Andriamanitra hoe mba meo anao tsy sosy ny anjara roa amin'ny pasteur Sasa sy ny anjara roa ny Jordan etiko manao ny asanao fa za vonina natao fitaovana raha ohatra ka ilainao za dia teo no nanomboan'le fandariana setaeta nanao an'le famorona-kira eo amin'ny irany foronina indray dia eo amin'ny tena hira hoe vita zany hoe efa nisy ny hira eo amin'ny 10 eo zay ny hira efa nisy ny hira fa mbola betsaka ny mbola any mbola bro eo any an-trano any fa zay nisy ny hira voafolo. Lohateny hira afantarany lohateny hira zany mety afantarany olona Barivola sy ny CFF moa zany tena afantarany olona dia zany hoe Moly zany Andrasako eto Adrim-panahy Omody Ray Mamelany Eloko Iderankalaza Faso Jesosy ohatrohatra zay ngamba mety hoe sadinana. Ankoatra CFF misy atoko-pihira ara-pilazantsara afaka hoe mihira ny hiranao hoe afaka mangataka anao hoe mba hoe amoronisy zay mba tianay no famoronanao hira raha hoe hira spécial aloha zany ho an'ny fiangonana hoe chorale hafa mbola tsy nanao ahy tsy nanao fa natao koa hira faneva zany hira fanevana fiangonana hira fanevana sekoly na hira fanevana zay saika zay daholo ny kabetsahany any ivelany dia reny zany ohatrany hoe hira faneva moa izy dia tsy azo CFF irainy fa ny hira CFF peta be mi-interprété azy ihany peta be fa izy koa tsy azo sakanana fa zay koa le ohatrany karazana ohatrany baiboly sy ny fihirana ihany izy dia tsy azo sakanana izy dia raha mifaly eny. Ina no mety mampiavaka ny Barivola manokana amin'ny katokira famorona-kira za zany tsy mahay mamorona-kira fa tsy zavatra mitona taminay any na fifaliana na fahoriana zay se mitona taminay any raha voatona androany dia androany mety misy teraka androany fa naravitso fa za tsy mahay mamorona hoe eto andromorona androany dia sy mahasahira-kira anareo hoe amorona hira ohatra zao fa misy manao an'izany ihany fa somary miaritra kely misofrira kely ahako anatin'ny 2 andro 3 andro tena tsy matory lasa tsy matory satria lasa mifantoka any amin'le zavatra angatahany olona dia zay. Inona ny gadokira tena manavaka ny Barivola ohatra ka lalaka salegy sisa raha hira masina ny hira 3 temps aloha zany valse lance ohatrany hoe ohatra ny hira 3 temps eo zany reny ny akabetsahany io tena mampiavaka fa ny anankiray koa zany hira za koa zany tia hira avy any atsimo satria niara-monina tamin'ny olona avy any atsimo tanaty fotoana maharitra tamin'ny fahazazana indrindra
le famorona-kira zany a raha ohatra ka hoe amoro-kira na hoe zao ara dia mandray stylo dia vita le izy fa le ny anazy zany tanjoko a olona maty zany hoe le izy zavatra mandona ihany ny anahy dia tanjoko hoe mahadona olona ve le zavatra ataoko sa manala azy fotsiny ahako manoratsoratra le izy dia zay ny tanjoko aleko manao anankiray anankiroa isa-taona anankitelo dia mahadona olona tsara hoe mba voarahin'ny olona le afatra toy izay manao raha manao be dabe raha mahavita ho aho na isan'andro raha mahavita fa misy raha filony mbarivila ve tsy mirainy CFF tsy mety tamin'ny CFF nisy zahako mihitsy ny tonga dia misintona le izy raha fantatro hoe raha fantatro hoe tsy tian'ny ankizy dia efa tsapaiko le izy dia matetika moa ny raha fironina zany ny anahy soratako tanana aloha dia mody photocopie-ny dia vao hitanao hoe tsy alaizy mibira dia sotomina moramora dia na izy amboarina na izy amprimina mihitsy tao anatin'izay fotoana zay nanao anafiara-miasa tamin'ny ata mbola misain'ny fampianatoerana fahatry ny anao misokatra amina atao hoe fiangonana hafa hoe na hoe sehatra hafa ihany fobavy tena za tamin'ny andramo moa zany le izy zany voavaky fa tamin'ny fotoanany propagande tamin'ny farany teo nisy candidat anankiray zany zany nanao nira fa irany natao tamin'ny fampielezan-kevitra fa tsy teniko anareny anarany za mbola tsy nanao hira-pitiavana hoe olon-droa fa hira-pitiavana hira ho an'ny rehetrarehetra ihany nataoko miroborobo leo tanora misehatra amin'ny resakira ankehitriny raha misy ary tanora te angataka anao hoe amoro-kira izy a tsy voatery hira masina naiky an'izay ve parivola sa hoe zany mamorona azy hoe ohatra mbola tsy maintsy alalina tsara aloha hoe ento makaiza aloha izy dia zay vao afaka hoe mety manapa-kevitra hoe ho atao le izy na tsy atao satria le hitonan'le izy koa matsy ny hira zany a miantso fanatsika io mihira io miantso fanatsika io mihira io dia manjary sao dia tsy mifanaraka le tanjona fa ao amin'ny parivola manokana moa zany bata fanahan'olona ao any an-danitra zay ny tanjoko tamin'io fankalazana fadinatelo fotoana febroary ina zavatra mety hoe le moli zao mety efa hain'ny olona fa mety hisy hira fonao mihitsy hoe fankalazana tena saika anao tsy nahavita ako e tsy nahavita zany tsy nilazako le fotoana nanomanana azy zany somary sotaitenina kely hoe raikitra sa tsy raikitra raikitra sa tsy raikitra dia le fotoana ianarana ian'le izy a somary fofoy dia nadraiky moa le hira za mieritrera le izy hoe mora kely nefa le izy ohatra manahirana le mpihira dia tsy nahavita ako tena tsy nahavita aloha za fa zany hoe hiainy fotsiny zany ianao amin'io sa hoe andray anjara mihitsy raha mety rehetra namako rety dia mba mibatra mesure hira anankiray ankamany ako dia mba raha mety ry zareo fa tsy mety ry zareo fa hoe mipetraka hotronina dia mipetraka ako raha tsy manenina fa misy mandrindra sy mandamina le izy dia manaikitsy mihira mihitsy venao zay dia mijanonao batana fotsiny hatramin'izay amin'io ve sa hatramin'izay io na hatramin'izay na hoan'ny ho avy hatramin'izay aloha zako tamin'ny tany any amafy ny hira nisy hira galana ataoko tany any amafy fa tatia tena mipetraka mpamorona sy mpampianatra hira fotsiny raha jereny say 5-telopolo taona izay fa azo lazaina hoe zokony ihany zany amin'ny famoronan-kira ankehitriny miroborobo ny tanora amin'ny resaka famoronan-kira inona no afatra inona no torohevitra omeny zoko-parivola ho an'ireo zandry amin'ny resaka famoronana hira na ara-pilazana tsara mba hatonga le hira mba hoe isy haim-panahy anahy manokana aloha zany za moa zany safidy lalana satria io safidy hoe anao
hira profane ve sa anao évangélika raha za manokana mahita hoe fifaliako aloha zany zao hoe ohatra manoka misarika makany amin'ny hira-pivavahana ny tanora zay zany no anako mahita azy zany mahatsikaritra zay indrindra fa amin'ny CFF zany tena hitako hoe mba miazakazaka makany amin'izay ny tanora dia fifaliana ho azy fa ho an'izay amorona dia za zany mitona hoe rehefa mamorona hira atao faran'izay tsotra satria le fiainana efa sarotra dia atao faran'izay malona moramora raisin'ny olona rehetrarehetra dia ataovy ohatr'izay arak'izay koa ny tononkira sy ny gadokira zay ao ampiasaina fa aza manao zavatra sarotra be fa manjary fiainana efa sarotra ny olona tsy manana eritreretana sy ananana zany tso fa ny azy ny olona raisiny tonga dia zay voaray mora raisina ihany dia zay ihany Any CFF ve manana mpamorokira sa manana relève aleo raisiko kely angamba ny famarina an'izay a amin'ny akapobe zany a izy ny tena mpamorona ny hira rehetra irain'ny CFF fa misy mpampianatra hira ihany koa miaraka aminy dia ireo mpampianatra ireo koa mamorokira dia misy ihany zany ny hiran'ireo mpampianatra hira hafa ireo a zay irain'ny CFF fa amin'ny akapobe zany a ny hirany no tena mibana ao anatin'ilay tokobira chorale foibe FPVM am'izay chorale foibe FPVM misy hira ve ohatrany hoe misy nadonamboly natano any nareo anatiny na dia nanatona fotokena sotena zotafiaina fo e nisy namana mihitsy eny samba fiangonana chorale moa zany dia narary tany amin'ny hôpitaly moa zany izy tsy chorale CFF izy fa mpihirany hira CFF mpihirany hira zay foroko narary tany amin'ny hôpitaly izy dia rehefa narary izy dia tokony hodidiny dia rehefa tokony hodidiny izy dia nagataka tamin'ny fianakaviana izy hoe mba hitatia amin'ny hôpitaly le hira atao hoe atom-panahy dia andrasako eto dia rehefa tonga tany le hira dia ny hirany teo foana le marary rehefa ny hirany teo le marary dia tonga maraina atao contrôle alohany anaovana hidirana bloky dia nody hoe modana rehefa tsy misisy ny inona tsisy zavatra tokony inona fa ody dia mandalo fotsiny nale refana manao contrôle zany hoe lasa sitrana le olo ny fizotrany amin'ny fahavalo ambiroapolo ny volana febroary eny ambiroapolo sy 2 arivo zao izay manomboka amin'ny 2 ratolakandro hialohavan'ny fitoam-pivavahana ho fisaorana an'Andriamanitra noho ny nahatratrarany izao zokim-parivola zao ny 5 taona namorona ny hira manaraka eo dia misy ny fanokanana ny takela-bato-pahatsiarovana ary ho faranana kosa amin'ny alalan'ny antsatira izay ho venitesy ho kalohin'ny CFF Taninanandrano ny sanganasa no fironin'izao zokim-parivola zao ary ny CFF no anome aina an'izany sanganasa ndray aman-dreny zany dia tahak'izay tompoko ny fizotran'ny programme amin'ny fotoana eo sotra tompo tsy voninahitra fa voninahitra Andriamanitra